Zay ny tany Iosy fa raha ny tao Mahajanga kosa dia taorian'ny fahitana ireo sokatra Radiata miisa 430 atao amin'ny renivohitrin'ny Boeny dia nampanatsoin'ny lehiben'ny faritra avy hatrany ireo tompon'andraikitrin'ny mahefa misahana ny tontolo iainana ao amin'izany faritra izany. Tsy manamarika ny zava-miseho ny fisina Tranga tahaka izao raha ny fanazavan'ny lehiben'ny faritra ny tenany ihany moa nanambara fa mateti-pitranga ny tahaka izao ao amin'ny renivohitry faritra Boeny. Zana-tsokatra avy any Atsimo mitondra ny anarana Radiata miisa 430 anaty sakosy indray efa maty ary efa may no hita tao anatin'ny fanaripako akaiky ny bloc administratif ampisikina Mahajanga izay misy ny braon'ny faritra Boeny. Olona mpandalo na eny fofona maimbo manentoento no nanao ny fampandrenesana ny manam-pahefana raha vao naheno. Melohinay izao fihetsika taony tsy matahatody izao, izy ireo dia mitondra tena manohatra noho ny biby satria dia aina tsy manatsiny ary harem-pirenena toy izao no aripaka hoy ny lehiben'ny faritra Boeny Mahajanga novoriana avy hatrany ny solotena sampana raha misahana ny tontolo iainana ao amin'ny faritra. Ny talen'ny dref Boeny, ny talen'ny jiro Boeny, ny talen'ny Madagasikara National Park ao Solala no marin'ny tifara moa fa tsy misy angonoko na iray aza tamin'ireo sokatra ireo. Fandrony amin'izao no nisy nanary fantsokatra toy izao tamin'ny toerana io. Ny voalohany ratsaivina dia tamin'ny alarobia 20 oktobra 2024 izay nahitana zana-tsokatra roa gony maty ary nidorana narian'olo tsy fantatra. Nosokafana avy hatrany fanadihadiana araky ny baiky nomeny lehiben'ny faritra ho an'ny dref iarahana amin'ny OMC na ny organisation mixte de contrôle Mahajanga izany fanadihadiana izany ho ihany ny avy eo amin'ny dref Boeny. Mariana fa efa mahatratra eo amin'ny 20 taona eo ny lehibe indrindra amin'ny ireto sokatra Radiata maty ireto.